Fahameravatsika tsirairay avy indray amin'ity talata fa 13 ny volana febroary ity, fifaliana ho anay hatrany ihany koa ny miarabantsika sy mizara ny fahasoavan'i Jesosy amintsika tsirairay avy. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny mofinaina anio dia vavaka isika. I Andriamanitra itsarany izan-danitra, mbola misaotra anao izay mbola menao tombonandro indray ahafahanay mandray ny fahasoavanao. Mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy, ka ny fiainanay mihitsy Tompo no aoka hiasanao sy ho amboarinao ary havaozinao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe fisaorana sy fiderana. Nalaina amin'ny Salama 114, manao hoe midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana ary eo amin'ny kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalazà ny anarany. Amen. Raha manokana ny fotsika sy ny saitsika ho amin'ny fanomponan'Andriamanitra isika, ka manao ny asa saina ataontsika ary mandeha arak'izay nandehanan'i Jesosy koa, dia hanjary lokanga masina ny fotsika. Ka ny tadiny tsirairay dia hamoaka feo fiderana sy fisaorana n'ilay zanak'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotan'izao tontolo izao. Tian'i Kristy hifantoka ao amin'ny fisainantsika, aza mijery ny izao fa mitodiany amin'i Jesosy, ilay loharan'ny fitahiana rehetra sy ny fahasoavana rehetra, ilay loharan'ny zavatsoa sy sarobidy rehetra ho an'ny zanak'Andriamanitra. Jesosy Tompo no hery sy fahasambarantsika, ilay trano firaketana lehibe izay azon'ny olona hanovozana hery amin'ny fotoana rehetra. Rehefa mandinika ny momba azy isika, rehefa miresaka ny aminy ka afaka mibanjina azy bebe kokoa, rehefa mitaky ny fahasoavana isika ka mandray ny fitahiana izay atolony, dia manan-javatra azontsika hanampiana ny hafa isika. Amin'ny fofeno fankasitrahana no ampitantsika amin'ny hafa ny fitahiana izay efa nomena antsika maimaim-poana. Ary rehefa mandray sy manome toy izany isika dia mitomba amin'ny fahasoavana ary mipololoatra fiderana sy fisaorana tsy mitsahatra ny vavantsika. Mahavelo-pankasitrahana ny fotsika ny toetran'i Jesosy izay malemy fanahy ary misandratra sy mahatsapa fiarovana ny fanahintsika. Manjary fahamarinantsika amin'ny alalan'ny finoana ny fahamarinan'i Kristy tonga lafatra sy mandrakizay. Aoka ny fitahiana havaozina ho antsika isan'andro amin'ny fiderana ao am-pontsika, fa fanehoana ny fiahinantsika amin'ny mpitiavana izany. Isa maraina raha vao misokatra amin'ny masonao dia misaoran'Andriamanitra noho ny arovana anao nandritra ny alina. Isaora izy noho ny fiadanany ataony ao am-ponao. Aoka ny fankasitrahanao azy zany maraina, atoandro, hariva, ho tahaka ny fofomanitra miakatra ho any an-danitra mihitsy aza. Miambina antsika tsy ho azon'ny ratsy ary manohitra ny hery maizina izay mitady handringana antsika, ireo anjelin'Andriamanitra izay analika izy. Moa ve tsy manana antony maro tokony isaoran'Andriamanitra isika amin'ny fotoana rehetra? Eny, dia toa misy zavatsarotra aza ny lalantsika, tokony ho ataontsika tokoa izany, ary isaorantsika mandrakariva ny Tompo izay miahy antsika sy mibanjina antsika. Aoka ho feno fandambinana sy ho feno fiderana ary feno fisaorana ny tontolo andro izay iarahantsika aminy, satria azy ny zavatra rehetra. Amen. Vavakisika, herinay tsara ny izan-danitra, mbola misaotra anao ny amin'izany fitiavanao izany. Misaotra Tompo satria eto anilanay mandrakariva ianao ary mibanjina izay rehetra mahasoa anay, mitantana ny hoavinay. Mangataka izahay mba feno fitahiana tahaka ny andro fitahiana ihany koa ny manodidina anay rehetra, mba ahitany fandriamanitra marina tokoa ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen.